Taona enina amby roapolo sy roa arivo dia Taonany ty soratra masina amin'ny tompo fa zay ova hitsangana tahaka ny teo amin'ny tendrombohitra Perazima ho tesitra tahaka ny teo amin'ny lohasahan'ny Gideona izy mba anaovany asany izy tsy fanaony mandrakariva mba havitan'izay nataony izay zavatra mbola tsy fataony mihitsy. Ny taona enina amby roapolo sy roa arivo dia tahaka ny extraterrestre isika, ny fomba firesakantsika tahaka ny extraterrestre, ny fomba fisainantsika, ny fomba fampidirantsika ny volantsika dia amin'ny fomba tena mampitola gaga. Tao amin'ny tontolon'ny fanahy moa zany vavaka dia nanokatra varavarana niditra tao amin'ny tontolon'ny fanahy dia hoe tompo aty an-danitra nga dia hoe taona enina amby roapolo sy roa arivo hitanao ivonona ny amin'izany ve ianao. Taona enina amby roapolo sy roa arivo dia taonany Diloilo hafahafa, Diloilo Miavaka. Ity taona zay hoe Diloilo Miavaka zay ty le taona zay fanendrasantsika hatro zao tsapako misy zavatra ato anatiko ao. Enao ve zany, tsapanao ve zany? Spirit embassy mila mifantoka ianao. Andray atanana zao tontolo zao tsika amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ty. Atahotra anao ny fahavalinao amin'ity taona ity. Ho tonga aminao ny volanao amin'ity taona ity. Tsy arary isika amin'ity taona ity. Ny fomba fandehanantsika dia tahaka ny ohatry hoe hiala ao amin'ny toerana avy any amin'ny firenena hafa tsika avy any amin'ny planète hafa no tonga eto miditra miala avy ao amin'ny vaisseau spatial tsika tahaka ny extraterrestre tsika ty amin'ity tsika tsy hoe anao zavatra zay normal fataony mahazatra fa anao zavatra tena mampitola gaga. Teneny le olo eo akaikinao hoe aizany ametrahanao ny vaisseau spatial anao, teneniko anao zavatra teneny tompo anao tahaka ny extraterrestre. Anao eritreritra tahaka n'izy ireo ny baiboly miteny hoe isika dia tsy avy eto amin'ny tontolo zao, isika dia olona tena mihoatra an'izao tontolo zao. Ty taona ty dia taonany Diloilo Miavaka.